Marika Ravalomanana anangana firenena vanona isika tsy azo ekena intsony fahoriam-bahoaka. Parkinina Mandrosoa Ambohijatovo tsy ekenay ny fanesorana na eto hoy ny mponina. Didijado nataony tompon'andraikitra LMA lasa sorona ny mpianatra. Tonga soa indray tombo-kilasy tongovavy atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba no manasanao sahady tsy saraka aminay hatramin'ny farany. No tanterahina androany tetsy amin'ilay votel Andavamamba ny fameloma maso ho an'ny antokontsika Madagasikara. Boriboritany voalohany voromaro ny mpitarika isaky ny fokontany niatrika izany androany teny antoerana nitarika ny fotoana ny filoha Marika Ravalomanana, Germain Omenjanary sy Mano Randriamalala. Fandresena ho an'ny Madagasikara ny fandresen'ny antoko-timy raha ny zava-bitany teto amin'ny firenena no jerena sy ny zava-misy iaina ny vahoaka malagasy amin'izao. Ny vondrona teo anivo ny boriboritany voalohany androany nampiseho firaisan-kina anangana firenena vanona mendrika ny maha-malagasy indray. Nitarika ty fotoana fameloma maso ny antoko ity ny filoha Marika Ravalomanana ary nambarany fa tsy maintsy avotana ny vahoaka malagasy sy ny firenena ary tsy azo andeferana intsony ny fahoriana mazo ny malagasy izao. Tena faly tonga eto aminareo, tena faly ary misaotra amin'Andriamanitra fa ity le fotoana fanandrasa anatin'ny ela. Fantatrareo tsara fa eto amin'ny boriboritany voalohany mihitsy misy de eto zao tsika ary tena isaorana lehibe de lehibe Andriamanitra fa de tena voronetsika mianakavy ary ankasitrahany indrindrindrindra ianareo zay nikarakara. Hafa ihany boriboritany voalohany odokafako aloha hafa ihany. Tsy amboarina ny lalana, tsy arina ny fako, miaina ny rano maloto, miaina ny jiro maty lava zao, nietraketraky ny sasany loza tsy ho avy eo nga isika hoe tsy ho tonga eo nga isika hoe tena mitaraina ary tena mitalao mafy boriboritany rehetra tsy eto ihany fa tsy rarina intsony zao fiainana misy eto Madagasikara zao, tena tsy rarina intsony zao fa tokony ho say, tokony joro, tokony ampiseho tsara zany tsika amin'irahiny zany. Vava foana reny milaza reto misaraka zao diso betsa ko reto izy reto zao miaraka mametoky anareo, mametoky isika fa tsy ho avelantsika mihitsy ninninina de milaza aminareo zany zao hoe zao tsika de efa mitaky sady fa izay olona miomakomana ny angalatra sy ametsifety sy amitapitaka eo milaza taloha hoe mba ho fanajaka aminareo amin'ny institution ananareo de ekeko fononjay nareo sy nandinika de apetapetaky nareo fotsiny eny reny anarana hoe gouverneur reny, apetapetaky nareo fotsiny eny reny zavatra tsy amin'ny araky ny constitution reny. Azafady fa samy mahay tsika efa no dradradradraiky reny reo vahiny reo vondrana Europiana ny Amerikana rehetra hoe eto aminay misy an'izany olona mametapetaka fotsiny zavatra zany eny anelanelan'ny constitution zay tsy fanao mihitsy eran-tany. Raha mbola misy koa ny firenena tsy manaja ny constitution miala tonga de miala ho azy eo ny mpitondra zany satria nahoana tsy nanaja toy ny Andrak'Andriamaso ilay zavatra ninianana. Ny sasany mody manao ndray hafa nyteneniny ery hoe provisoire mandraka zao mbola provisoire eny tonga ndray izy remiteraka fa tsy provisoire io voalaza tao maninona miteny an'izany efa tsy rariny loatra fa de verinareo fa inona loatra reto malagasy olombelona nereo mba manana ny fotoana hoe tena ampy zay misy fetrany ny fandeferany misy fetrany ary efa tapitra le fetra zay nizy afaka didy afatantsika atsoatsy ho iaho de tena tsisy tsony ny sakafo ovidinana manam-bola ary tsy misy. 10 kilometatra isan-taona no lalana vita tamin'ny fotoana nitondrany filoha Marika Ravalomanana ny firenena tsy nisy fanarenana ary simba avokoa izany ankehitriny petsaka ny fatiantoka ateraka zany eo amin'ny fiainam-bahoaka. Tsy azo le ferina intsony ty zavatra mahazo mivoaka malagasy ty
latsaka ry anatin'ny antsana mangitsingitsiky ny fahoriana ny vahoaka malagasy tena toy ny valala vatango toy ny very fanambola velona tsy hitanitsozy andrandrano ady mifiry makany Antsirabe taloha de vita, ady mifiry makany Tamatavy de vita, makany amin'ny lerangady ery Ambatondrazaka avaritra ndrefa avaritra Atsinanana taloha firy zao izy manao tsy vita koa ny dosimbany ery jereo nge ty lalana eto amin'ny 67 hectare natao aiza daholo ny vola tokony hanamboarana ny lalana ny fanaovana ny entretien naka izy tonga niatsika ity fotoan-dehibe ho an'ny antoko timo teto amin'ny boriboritany voalohany timbo ireo solombavam-bahoaka rehetra lany tamin'ny anaran'ny antoko ny pro-politika izay notariny ny sekretera jeneraly ny antoko ny tsapa dia afeny fahavononana ny mpikatroka anarina indray ty firenena ity ny filoha Marc Ravalomanana izay antokany hita fa vahaolana ho an'ny firenena. Mijany eo amin'izay vaovao izay atrandry nazo afatra manokana avy amin'ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa ny ministry ny asa vaventy nandritra ny fandraisam-pitenenany tsy misy azo tapenam-bava zany eto hoy ity solombavam-bahoaka ity. Germaine Mienjanary sy Mano Randria Malalatrandry. Tsy misy azo antenaina intsony amin'izao fitorana izao efatra taona katroka izao tsy nahitana fahombiazana ny fitantanany ary tsy mitsahatra mitsongoloka ny firenena hatramin'ny tetezamita ho levona tanteraky Madagasikara sy ny fiainam-bahoaka raha mbola ireo no eo mandritra ny fotoana lava hoy ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa. Roa taona hoia inona ny zavatra mivaingana mba azontsika zany teto amin'ty boriboritany voalohany ity 0 ny zavatra simba ny BDB ny lalana 67 hectare simba daholo ratsy tare tsy ny 67 hectare fotsiny président na tsara lalàna zany ao anatintsika zany na any Faravohitra zany na Ndavamambo zany na ery Manaritsoa zany na ery Kasiny zany ary Andotapenaka zany atsika daholo zany président simba daholo zany zavatra rehetrarehetra zany efa taon'izy zao ny eo tsy mahavita ninina kina ny antenaintsika zay hery taona afarany eo sisy tsisy ninina inona ny antenainareo fanandritra ity fotoana ity no nitondrany ihany koa ny valiteny sy afatra manokana ho an'ny ministry ny asa vaventy ankehitriny io ministra io izay nilaza ny tokony anakanana ny fitetezam-paritra izay ataony antoko timo aza manao ririnina tsy tsarony fa tamin'ny fotoanandro taminareo niaraka ny saika tamin'ireo mpitondra ireo tamin'ny fotoanandro nanenjika ny fitondrana teo aloha dia nanao zavatra ohatra zao nareo ary nitety faritany naiza fa nitahotra ny lehibe indrindra ny anareo satria ministra tsy mahavita lalana tompona ndraikitra ny lalana matahotra vadiranovana no hitatsika ny lalana rehetrarehetra ratsy tsy vita manerana Madagasikara matahotra mafy no hitan'ny président Ravalomanana ny lalana rehetrarehetra tsy vita maneraka Madagasikara dia enjehana le filohan'ny antoko mpanohitra satria ahita maso ary tatitra ny zavatra tsy mety rehetrarehetra mikasika ny lalana lalam-pirenena sy ny lalana rehetrarehetra izay mampahory ny vahoaka malagasy zao ny zavatra teneniny eo hoe tsy avela miasa ondry zareo roa taona izahay tsy mivory tsy nietsika teto fa ianareo mihitsy ny tsy alehany tsy mahavita azy izahay tsy mitondra fa ianareo mitondra ka inona no idikidiran'ny mpanohitra amin'izany olona efa tsy mitondra efa fe tamin'ny 13 taona naonganareo mbola enjehana ohatran'ireny maninona reny mbola ilana kifafa isan'andro zao ilana brosy ka valikafatra ny teneniko iaho hoe aza dino fa solombavam-bahoaka ianao taloha ary misy zavatra voasoratra ao anaty lalam-pandroenana zay tsy niova mandrakity ny androany andininy fa 700 milaza fa ny olona zay na lehibe ny antoko na lehibe na vondrona toko politika izay nahazo vaty be indrindra nandritry ny fifidianana solombavam-bahoaka no lehibe ny fanoherana ofisialy ary ekeny lalam-pandroenana zany ka raha ohatra nareo manana olona amin'izany dia mena ianareo le toerana fa hatreto aloha dia président Ravalomanana no lehibe ny fanoherana dia 1 point c'est tout faharoan'izay afatarina ampahafantarina ianareo fa manana ny statut any ancien président de la république izy lalàna nataonareo tamin'ny tetezamita koa zany
dia ajao izay statuany filoham-pirenena teo aloha zany tsy vitana hoe ajaina fotsiny fa mbola manana zo be dehibe izy tsy alohanareo mandraky tia ny androany, manana privilège izy tsy menareo mandraky tia ny androany. Fa telo manaraka an'izay, tamin'ny nanao fifidianana nanao an'ireny débat reny, ny filohanareo izay nylanianareo tamin'ny doublon sy ny filohanay izay nylanianay tamin'ny vato ara-dalàna, tena anaiky ka pabe maso nga Iandry Rajoelina tamin'izy candidat fa manaiky an'ny président Ravalomanana nanao filohan'ny fanoherana amelana azy malalaka raha izy nilany eo. Te ay zany zao. De ny fahaefatra, olo-pirenena izy mananjo mivezivezy naiza naiza, ny olo-tsotra raha afaka mandeha mivoaka sy miditra, maika fa olo-pirenena manana ny statut be dehibe zany. De mazava zany le anton'le anakananareo isan'andro de toy izy foana fa zay koa no ny lalanay foana ary hoentinay mitety faritra foana izy. Ny antokotiko Madagasikara manao redynamisation, tsy fantatrareo akory ny dikan'izany redynamisation zany fa mangala tahaka fotsiny, mamonombo ny fantatrareo mikasika ny redynamisation anareo. Ka ho an'le ministre teo hoy mbola ifanenitsika eo amin'ny antemeram-pirenena. Fa mitaky olona manana trakefy Madagasikara manoloana izao zava-misy izao hoy kosa ny sekretera jeneraly ny antokotsika Madagasikara. Hatreto mbola fitaratra tamin'ny zava-bita sy ny fomba fitantanana ny firenena ny antokotima sy ny filoha Marika Ravalomanana. Dia rahantsika vetrany ary izay fanampanazavana izay. 7 taona ny itondrantsika ny firenena taiza ho aiza ny toeran'ny Madagasikara tamin'izany fotoana izany. 40 taona zay tsika ny tsy teo amin'ny fitondrana. Mepotika ary raha miampy 5 taona zany sanatriany vava dia tsy fantatra tsony zay ho lazaina. Ka ny any tiako hanetanana zany dia zao, isika tafavory ato zao manana adidy sy andraikitra isika manoloana nyty firenentsika ity, ary manana adidy sy andraikitra amin'ny vahoaka malagasy. Be dehibe ny vahoaka malagasy miandry atsika izao, isika ato anatin'ny atokotiko Madagasikara sy ny fanoherana, satria efa tsy zaka intsony ny fiainana ankehitriny, tsy fandripahalemana tebiteby isan'andro ny olona, ary tsy fantatra intsony zay mety anjoa raha andro-pitso sy raha afaka pitso. Dikan'izay mila mandray an-tanana an'izao firenena izao isika, anavitra azy izay ao anatin'ny lavaka lalina araka ny tenen'ny filora. Fa raha tiatsika no tonga ao anatin'izay fanavotana ny firenena izay dia mila fandraisana andraikitra tsika rehetra izay na amin'ny fifanentanana. Ary zao dia azadino ihany koa fa ny etsy ankilana dia mbola tsy mitsahatra ny mezaka manapotika atsika na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Resahana ny hoe mizarazara potika ny tim, aiza zao zay zay potika eo, aiza zao zay miparitaka eo ny tim. Io ny filohantsika zay nanome toky fa hitarika atsika ary analatsika ao anatin'izao fahasahiranana izao. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay atrandry noho ny fahatsapana ny fahasarotana ny fiainana ankehitriny dia nijoro ny mponina ao amin'ny fokontany Ambararata commune ambanivohitry Fieramangavaratra ka nanangana ny jeune team ao an-toerana fanambo azy ireo ny atafatsangana ny rafitry ny antokotima rehetra ao an-toerana tsy ho ela. Ny ry Andrianarivony NBS Ambatondrazaka no mitatitra izay vaovao izay. Tafajoro ny tolakandro ny alakamisy teo ny ratsamangaiky ny tanora tim ao anatin'ny fokontany Ambararata commune ambanivohitry Fieramangavaratra. Ny fiverenan'ny filoha Marika Ravalomanana mitantana amin'ny firenena indray hoy izy ireo no vahaolana hialana amin'izao krizy mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Tena hita mihitsy hoe latsaka katerena ny fiainan'le vahoaka. Tamin'ity tanàna ty ary za zao tamin'ny andro berel ny olo teknisianina teto nampianatra ny olona dia mba nisy famatsim-bola sy zezika kely ho an'ny olona. Zao fa tsisy zany amin'izao, samy mandeha samy mitady ny olona. Zay ny tena nalatsaka hoe mila verina Marika Ravalomanana président ny firenentsika. Midira amin'ity tiako Madagasikara fa io ihany ny anotokana. Afaka aminao Marika Ravalomanana, afaka ampivoatra amin'ny firenena indrindra fa itsika tany aloha tany dia tsy dia tia loatra mirotsaka antsehatra amin'ny resaka ara-politika ny mponina avy eto Ambararata fa saingy noho ny toetra raha misy ankehitriny
dia risy lahatra izy ireo ary vonin-kijoro amelomaso ny antoko tiako Madagasikara. Ho any mahajanga kosa isika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Tsy mazavazava ny fanamboarany fanjakana ny gymnase ao Mahajanga amin'izao fotoana izao hoy ny fikambanana iray tany an-toerana raha nitondra ny heviny androany. Toa tsy misy ny fijerena ny tombotsoany rehetra ny zava-misy hoy ny fanazavana fa misy fanapahan-kevitra vaovao mivoaka foana izay tsy ny fanarahana akory hatrany am-boalohany ka mety hiteraka olana goavana ho any mponina ao Mahajanga. Zavandria Mahefa sy Taiziniaina. Disadisa tsy mety miravina eo amin'ireo mponiny Mahajanga sy ny fanjakana hatramin'izao ny fanavoza ny fanjakana ny toeram-panatanjahantena na ny gymnase any an-toerana. Taorian'ny fikitian'ny fanjakana ny tokotany filalaovana tenisy izay efa tsy nankasitrahan'ireo mpilalao sy mpisehatra amin'izany tany an-toerana mantsy dia iroso amin'ny fikitiana lalana eo ivelona ny gymnase indray ny fanjakana ankehitriny. Manamafy ny fisiany ambadika fahafa manoloana izany anefa ny mponiny Mahajanga satria ny tombontsoany daholo be mihitsy eto no voakitikitika ho ny filohana fikambanana iray ao Mahajanga ao. Efa nisy ny sakana nataon'ny vahoakan'ny Mahajanga, ireo association, ireo ONG mba tsy hisiany amboletra mitovy amin'izao. Matoa nisy ny fangatahana zany hoe ajanononareo fangalana ny lalana io dia ho tombotsoa ambony ny vahoakan'ny Mahajanga rehetrarehetra. Satria io lalana io zany no hany deviation raha nijery tsara nareo teo. Io no ielana amin'ny embouteillage zay misy eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Raha ohatra ka hofoanana io lalana io na hena io lalana io mazava ho azy hiteraka fitohanana goavana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Fa tombotsoan'iza marina no aorina ao afara ao. Satria raha gymnase ihany no atao malalaka io toerana io ary taona ray dia efa mahavita azy. Matoa mihitatra amin'ny toerana izay tsy tokony hanitarana azy zany io gymnase io mazava ho azy misy zavatra fenimpenina ao ary ny plan zay napetraka tao ny esorina. Zao ny terrain de foot dia tsy maintsy angalana ny ampahany mba ahafahana mirealiser le projet. Tampotampoka teo ny esorina tamin'ny tenisy ihany koa ny tokotaniny fa anaovana gymnase ihany koa. Zao dia ny lalambe zany no anesorana anaovana an'le gymnase. Ka raha ny zava-misy ao zany tsy gymnase ihany no haorina ao. Mazava zany fa mbola mitovy amin'ny kany Tamatavy zany hoe hisy centre commercial no atao ao. Tsy zahay manakana centre commercial fa tokony hijerenareo toeran-kafa. Ary raha misy ny centre commercial zay atao ao aniza any commune ve ho any tanàna Mahajanga ve sa ho an'olo tokana. Tsy andrenesam-peo amanoloana ity raha ity anefa ny filohan'ny repoblika sy ireo solon-tena-mpanjakana isa-tsokajiny any Mahajanga ho hatrany ny fanazavana. Ary avy hatrany dia noraisina tao anatin'ny filan-kevitra ministra fotsiny io fanapahan-kevitra io fa tsy nisy fakan-kevitra tamin'ireo mponina voakasika izany. Toa tsy arenezam-peo ny filoham-pirenena heverina io complice amin'izao zavatra zao. Tsy io ihany fa ny aferan'ny vani petrôly be milanga sy tsy miroro be dia be ny zavatra dia hitantsika reto resaka stade reto. Fa zavatra hita aloha dia misy zavatra tsy mazava ao. Ka zay zavatra tsy mazava zay zahay tsy hipetraka hanentana ny besiny maro hitaky tsy angalana ny lalana io fa tsika tokony hijery ny taranaka mandimby, hijery ny ampitso, ny manao lalana raha tsy vitanareo, na 1 metre tsy vitanareo tampon-tanànan'ny Mahajanga, lalana ratsy rehetrarehetra tsy vitanareo manao azy, lalana misy eo koa tadiavinareo hofanana. Raha ohatra ka misy zavatra ohatran'izao zany mazava ho azy misy ny kolikoly na tianareo na tsy tianareo. Aiza ny domaine tsy manome fanazavana amin'io, aiza ny aménagement du territoire tsy heny feo amin'io tsy miloha bava. Ny commune efa nametraka fa tsy hanome ny toerana io ary tsy hanaiky ny angalana ny toerana io. Fa resy lahatra ny rehetra ankehitriny fa mila olona manana trakefy Madagasikara anafahana azy atao anatin'izao lavaka mangitsikitsoka izao. Fifidianana sisy saonandrasana ho ny olo-pirenena ka takin'izy ireo ny sy ny mangarara amin'ny fanatanterana izany. Fanadiadiana eo amin'ny stary ny toky Ramarila. Sasa miandry ny fifidianana izay ihany lalana ivoana amin'ny krizy ny vahoaka ankehitriny. Efa leo sitofoka ny tsy fahombiazam-pitantanana misy. Raha ny fahitany mpitondra mantsy dia mandeha sy milamina ary makany amin'ny fampandrosoany Madagasikara. Saingy ny rehetra efa miaiky ary mahita fa mihamafy ny fiainana. Ampanofinofisina zavatra fotsiny malagasy dia atao ronono antavy ny fomba anatanterana azy. Tsy mahatoky ny mpitondra intsony ny akamaroany olona noho izay kobaka ambava sy resabe ary fampanantenana pokaty natao azy. Fifidianana ny vahaolana ka takiany rehetra ny sy ny mangarara amin'ny fanatanteran-jany. Ialana amin'ireo lesoka toy ny trangana ndritra ny fifidianana filohampirenena farany teo
izana tonga ny firenena tahaka izao no ny fisiny alatra. Ny van'ny président vaovao fa tsy laon'ny président fifidianana ara-dalàna tsisy osika fa tena ara-dalàna tsy safidyny io fotoanany io nge fampiasana tena ara-dalàna atao za fifidianana ara-dalàna fa tsisy osika tsisy efa angalara-vatika tena zay zavatra tena entana zay tsy marona any ambanivohitra zany zalahy dia any eto mampiasa ny vatony dia tsy fantatra zay fa raha raha ny eritreritra mba tokony hitany besiny maro hitany ny lany hoe tia ny lany tato aminareo dia rehefa tonga nefa zavatra io vadika tampoka rehefa vazalany hoe dia miresaka fa tena hoe zao ny tokony atao zava-dehibe aloha zay mba ohitra ny firenena hoe zao ny fividena atao zao ny tokony ataony dia zay mazava-dehibe ndray fa dia reo tompona raikitra amin'ny senisiny andreo zany mba raha maso tsara mba tsisy n'ilay zavatra tsy nety teo aloha zany satria nisy ny tsy nety teo aloha dia zay nahatonga le fifidianana ohatrany hoe nisy doblô sy ny karazany dia mikondro dia mba hanatsara n'le fifidianana zany mba mandeha hoe araka ny tokony ho izy fifidianana vahaolana satria le fiainana zany nidina fa tsy neniakatra lasa nidina fahampiaina vahoaka fa tsy neniakatra fivantsika Madagasikara zay ny fivana zay ny mba fanirina amin'ilay fifidianana io mba isy fivana amizay zany Madagasikara satria efa mandalo fahasahiranana misy tanteraka zao ny malagasy mba misongadiny tsara ny mangarahara zany tena fifidianana tsara tokoa dia mba olona tena olona tsara tokoa dia tena tsara zay amin'ity fifidianana ity mba ahafahana manarina lesoka rehetra zany efa tonga saina ny rehetra ankehitrindry tsy voarebireby ny vola sy ny fanomezana tsy mahavita taona izay fomba fanaon'ity fitondrana ity entina angalana sy anababoana ny fony vahoaka mila mifomo ny toromaso ny rehetra ka ahaka lesona sy andray andraikitra ny amin'ny tranga eto amin'ny firenena vaovao ny fampianarana kosa indray miafara tamin'isa fanaovana herisetra ara-moraly anireo mpianatra ny disadisa misy eo amin'ireo Braony Frama sy ny proviseur amin'ny lycée moderne Ampeflo amin'izao fotoana izao haterena ifidy Braony Frama vaovao ny ray aman-dreny fifidianana izay tsy manara-dalàna tanteraka ka tsy pahan'ireo Brao Amperinasa fanadiadiana tsy vao izao fa efa nisy ny olana ny amin'ny fametrahana Braony Frama teto amin'ny LMA aongana amin'ny toerana izay Brao mitantanjana dia mijoro ara-dalàna aza satria tsy manaiky ny tantanan'izy ireo ny volana karamana ireo mpampianatra ny proviseur ka tonga hatrany amin'ny fampikatsona ny compte bancaire nanao fifidianana tsy mangarara ny sekoly ny 12 martsa lasa teo ary tsy vitan'izay fa mbola mpampianatra tsy manara-dalàna izay tsy mampiana-janaka ao amin'ity lycée ity akory no najory ny proviseur nisy ny famana ny olana ary hita fa miandany amin'ity lehibe ny sekoly ity ny chef Cisco ny rotsaka antsehatra ihany koa ny direnina saingy tsy nahitamba-olana tsy manaiky ny ampanjakana ny resaka politika anatin'ny fampianarana ny Braony Frama nandray atanana ny olana nisy ny chef Cisco nefa tsy nisy ny vahaolana fa dia hita avy hatrany ny fiandaniny tamin'Andriamatoa proviseur ary voalazany Andriamatoa chef Cisco mihitsy moa fa mpiara-mitolona ondry zareo ka tsy azo kitihina nefa nalefa ny ministera indray ny direnina isolo tena andamina ny olana tsy fandaminana ihany koa no nahatongavany teto fa tonga dia fitsapakevy-bahoaka eny sa tsy ny eny dia hoe ekenareo ve le Brao vaovao ny tsy dia hoe miverina mifidy anareo ray aman-dreny amin'ny manaraka ny ray aman-dreny nefa dia tena efa leo atsona foana mamonjy an'le assemblée générale ampanjakana ve ny resaka politika amin'ny fampianarana hatramin'ireo zaza dia afarana ny ampianarana tena ny ray aman-dreninareo anao eny fa rehefa manao tsy eo dia tsisy mifanadinana ho foana ny klasy famaranana zany ve tompoko dia rariny tsy mbola voalohany ny karama ny mpampianatra ny volana aprily teo ary mbola trosa ihany koa nandoavana ny karama ny volana martsa raha nambara ny Brao Amperinasa tsy avy amin'izy ireo no mahatonga ny fahatarana fa vokatra io fomba mamohitra ataon'ny proviseur sy ny namany io rehefa ohatra izy ka manilitriliky anay sy mampiseho amin'ny alako bika tsy tiako tarehanay takinay koa ny fialany satria izy mihitsy ny fototra izao olana zao izy no antony mahabloqué ny compte any amin'ny banky zay tsy ahafahana mameny karama amin'ny mpampianatra volana avrily izy mihitsy no antony fa tsy hoe araka le nidradradradrainy amin'ny ray aman-dreny androany hoe raha manao tsinareo dia bloqué ny karama mpampianatra tsy mahazo karama mpampianatra raha manao eninareo dia misokatra io tsy avy aminay tompoko ny blocage ny compte ao BOA fa noho ny ataon'ny proviseur sy
ny chef Cisco ary Monsieur Meme ka takinay fialany rehefa ohatra ka manilika anay sy mankala anay izy. Manay mafy ny amin'ny fianaran'izany ireo ray aman-dreny terenankolaka izy ireo anaiky fividianana. Raha onana le mpianatra zany hoe tsy mahazo mianatra amin'ny latsinainy raha tsy vita io raha tsy mandeha mifidy ety dia tsy maintsy enina ataonao zany fa tsy manana ny soanao tsiny fa zay zany mitindry zareo atao hoe io dia tsisy safidy tsony fa tsy maintsy manao eny ianao zany manaraka an'izay ataon'ny olona eo. Manana ny safidinay zay nefa dia zay niteneno moa dia tsisy azonay lavina tsony le izy dia tiana hazava le izy tokony ampifantarina tsara ny ray aman-dreny zao le olana dia misy fiantraikany an'ilay ankizy zany satria izy anala examen dia korontaninao amin'izao fa maninona raha mba asiana fampiresahana le izy. Raha ny tokony ho izy amin'ny taona 2024 no anaovana ny fifidianana izay ho biron ny firama vaovao eo amin'ny LMA sangy izao atao amboletra izao ny fanatanterana azy no ny tombontsoa manokan'ny sasany. Androany no nanaovana ny fitsapakevitra mahakasika izay tsy nisy zavatra nipika satria vao teo ambavady ny mpanao gazety efa voasakana tsy nahazo naka vaovao. Fa manino? Za zay mibaiko azo nay direna sy ny chef koa nefa niteny izany teo. Tsisy mahazo miditra mihitsy zay mibaiko azo nay teo. Tsisy teo fa nisy be dia be teo androany daholo. Vaovao pejiny sosialy kosa indray tsy ankasitrahany ireo mponina etsy amin'ny fokotany Mandrosoa Ambojatovo ny fikasan'ny komina Antananarivo renivohitra ikitika sy anala ny parkina eny an-toerana. Tokony isy aloha ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana vao miroso amin'izany fanapahan-kevitra izany ny tompony andraikitra ho hiatran'ireo mponina. Zavandria mahita nanao ny fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Taiziniana. Saikana ahitana itony soratra itony avokoa ny akamaroan'ireo fiara-mijanona eto amin'ny parkina Mandrosoa Ambojatovo amin'izao fotoana izao. Sora-baventy izay milaza ny tsy fankasitrahan'ireo mponina eny an-toerana ny fikasan'ny komina Antananarivo renivohitra hamadika ity parkina ity ho toeram-piatsonan'ireo taxi be izay tafiditra indrindra ao anatin'ilay fandaminana vaovao ho apetraky ny komina etsy amin'ny rond-point Ambojatovo sy Analakely. Tokony araha-midinika amin'ny fokotany sy ny mponina aloha ny mikasika io fanapahan-kevitra io hoy ireo mponina satria na ny vahaolana omena azy ireo aorian'ny fanalana io parkina io aza tsy mbola misy akory ho ny fanazavana. Zay tsy mandany hoe ahoana ny fanavaozana ataon'ny komina fa fotsiny hoe jerevo ary zay tokony mba hipetrahanay eto amin'ny fokotany hoe aiza ary zay no mijanona raha ohatra ka ho alain'ny komina ny parkina eto amin'ny fokotaninay. Vao nandalo teo zao ny filohan'ny fokotany nampanatsoana momba an'io dia izy ony tsy miditra amin'io sady mbola tsy nahazo taratasy ofisiely ny fivondronana mbola tsy tonga teto aminay teto amin'ity mpampiasa teto amin'ity parkina ity mbola zany hoe mbola tsisy resaka mihitsy zany fa tonga dia ohatrany hoe atao mpitolo fotsiny zany ny fanalana an'ity parkina eto amin'ity Mandrosoa Ambojatovo ity. Fokotany maromaro no mampiasa ity parkina ity ary fiara-manodidina ny 500 isan'andro eo no miantsona eto raha ny fanazavana. Vao maika hiteraka olana goavana eo amin'ny lafiny fifamoivozana izany ary tsy hamany olana ny fitohanan'ny fiara mihitsy ho hiatrany ireto mponina ireto. Bus maromaro nge io mijanonao io ireo zany no afindra eto. Zay ireo nefa no afindra amin'ity ara tsy anakana an'izay ambotaiazy an'izay satria tena hitanareo amin'izao rehefa misy an'andro ny ary manomboka ary mbola tonga hatrany amin'ny kapony ihany bus fotsiny ka zany ve tsy vao miako hiteraka problème amin'ity toerana misy anay ity eto zay dia miteny dia meloa zany aloha raha ohatra ka zay no mety hoe hevitry ny commune dia zay mba miangavy Antanandroa mba tonga izy dia hiova lalana amin'izay foto-kevitra naraisany mba hifampitsinjovana zany ny zavatra atao mponina zao anatin'ny fasahirana tanteraka mahitsiny. Efa manomboka miroso tsikelikely amin'ny fanamboarana ireo pitsopitsony amin'ny fandaminana vaovao etsy Ambojatovo sy Analakely moa amin'izao ny avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Andrasana raha tena hitondra vahaolana eo amin'ny lafiny fifamoivozana tokoa izany na tsy saingy raha ny zava-misy aloha dia ahitana olana hafa sady ny mikasika io fanapahan-kevitra io toy ity etsy amin'ny fokotany Mandrosoa Ambojatovo ity. Faraka ny tatitry ny mpiaro ny zon'olombelona tamin'ny taona 2024 dia nahatratra 770 ireo voafonja namony aindy tany ampigadrana teto amintsika teo anelanela ny volana janoary sy ny volana septambra manerana ny fonja rehetra eto Madagasikara. Tsy fampin-tsakafo
ny loto izay mahatonga fahaseporana ary aretina azo avy amin'ny tsy fahampiana rano no antony mahatonga ny fahafatesan'ireo voafonja ireo. Ny any amin'ny faritra atsimo toy ny any Ampaniny no ahitana tranga betsaka indrindra noho izay tsy fahampiana rano izay. Tsy misy na kely ny fepetra no raisin'ireo mpiandro fonja mahakasika izany raha ny tatitra trany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia mahavesatra ny voka-dratsy nateraka ilay tafio-drivotra mahery nandalo tao Allemagne ho Malizoma. Raha natotanisan'ny voka dia nahatratra 80 ny olona naratra ary iray no namony ny vokatra ity tafio-drivotra ity. Ny tany amin'ny faritra andrefany Allemagne no tena nahitana fahavoazana goavana nandritra izany. Onja lalaina Ranaivo Manana sy Antry Rakotomalala. Olona 80 naratra ary iray namony ainy vokatry ny fandalovan'ny tafio-drivotra tany Allemagne ho Malizoma. Sokajiana ho isan'ireo tafio-drivotra mahery nandalo tany amin'ity firenen'ity ho Mali io. Tanàna maro nandalovan'ity tafio-drivotra ity ka nisan'izany amin'ny Paderborn, tanàna iray any andrefan'ny Allemagne. Olona 70 naratra tany amin'ity tanàna ity ka 10 amin'ireo no tena voamafy ary ny iray amin'izy ireo no atahorana ny ainy. Maro ny fahasimbana tany an-toerana vokatra izay fandalovan'ny tafio-drivotra mahery izay. Mialohan'izao tafio-drivotra izao dia efa nisy rivo-doza sy nahitana fiakaran'ny hafanana tao anatin'ny andro maromaro ihany koa tany Allemagne. Ny faritra andrefan'ny Allemagne no tena nahitana fahavoazana goavana raha ny tatitry ny mpamonjy voina tany an-toerana. Azo maro ihany koa ny tapaka vokatra izay. Tanàna iray no nahitana avandra amin'ny halehibeny eo amin'ny 5 cm eo. Niteraka fahavakisana fitaratra fiarakodia maro moa izay filatsahan'ny avandra izay. Dia izay indray tomoklasy tongivavy no masaka azona tolotranao tamin'ity anio ity. Angatrana fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany toy ny mahazatra teny Global News avy hatrany no arahinao arian'izao fampahalalam-baovao izao. Ao an'izay kosa ny fandaharana ahoana marina chips no lohateny horonan-tsary ao arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina. Ho an'ny Rampitso Alady kosa dia ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe le maire de la Marée no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS. Saza misaraka amin'ny fahitalavitra ary tomoklasy tongivavy ny sampana fampahalalam-baovao mamy fotoananao ho amin'ny herinandro indray. Veloma tompoko.